maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Dia ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, andiny ny fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahefapolo no imbonantsika. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato, andiny ny fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahefapolo. Hitsangana ry havana. Ho aminareo mifamindram-posti ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah, toroy ny lalany didinao dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Meo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandiano amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Ampirisoa ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avolio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Tovo ny teninao amin'ny mpanomponao, izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay hatahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Iomina amin'ny vavaka isika. Ndreto izay ry Tompo Andriamanitra rainay masina indrindro, tonga mifanatrika ny voninahitrao ary mankalaza sy manaja anao. Misaotra anao koa noho ny hatsaram-ponao mampiantrana anay ato an-tranonao, ary misaotra anao indrindra ny famindram-ponao tsy mahalanindritra. Masina ianao Andriamanitra ilay mifanena aminay ato amin'ny tempolinao. Hitanay miariary ary tsapanay tsy miafina aminao koa Tompo, ny fahotanay tsirairay. Mangata-pamelana izay mba ho diovinao tahaka ny nanadiovanao anisa hiapa aminany. Mangataka famelana izay ho an'ny fiangonanao manontolo manerana izao tontolo izao, ny fiarahamonina izay ampijoroanao ny fiangonanao. Eny Tompo, eto amin'ny firenena malotomolotra ny toeranay, maniry izay mba ho avaozinao ny firenenay, ho avaozinao ny zavatra rehetra. Meo anay ny fanahy masina, hitarika anay mandritra izao fotoana izao, ary indrindra hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, mandritra ny fiarahamandinika ny soratra masina. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Isaia 41 ry havana ny 9 hatramin'ny 15 no anjarantsika amin'ity anio ity. Isaia 41 9 hatramin'ny 15. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taona nahafatesany Hosea mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, avo sady manerinerina, ary nebanebana-kanjo nahafeno ny tempoly. Ny serafy mantsangana teo amboniny, samy manana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nanidinany. Ary nanatra ny feony izy ka ny famalo hoe: Masina, masina, masina Jehovah Tompo no maro, enky ny voninay ny tany rehetra. Dia ny orooro ny fanambaniny tokonana noho ny feon'ireo nananatra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah Tompo no maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara, ary nateny vavako izany ka hoy izy: indro efa nitehika tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny elokao, ary voavela ny fahotanao. Ary nandray feon'ny Tompo aho nanao hoe: iza no irahako, ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao: inty aho, irao aho. Amen. Ray masinao, manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo mba ny fanahy masina izao fiombonan'ny fiangonana amin'ny fandiniana ny soratra masina izao, ary ampitomboanay amin'ny fanoloran-tena, iombonanay feo amin'ny Isaia mpaminany manao hoe: inty aho, irao aho. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.
Isaia mpaminany efa tokony ho haintsika tsy enjery zany boky zany. Inona no azontsika ambara momba ny boky ny Isaia mpaminany? Mizara telo ny boky ny Isaia mpaminany. Izy no manana faminaniana lava indrindra ao anatin'ny voarakitra ao anatin'ny toko 9:90. Ameo kely ilay fizarana telo. Ray hatramin'ny 9:30. 70 hatramin'ny 5:50. 9:50 hatramin'ny 9:90. Tena efa mahay nareo ka azonareo fitinina kely vetivety ve ao anaty taratasy ry izy fa efa nambara tamintsika foana ny vetikevitra ao anatin'ireo fizarana telo ireo. Ny voalohany dia faminaniana mikasika ny fiainan'ny zanak'Israely sy ny firenena izay iantsona fibebahana. Tena tsy mety amin'ny fiainanareo fa raha izao no mitoy any ampahababony nareo. Izay ny 9:30, raika hatramin'ny 9:30 fampitandremana. Fa rehefa tsy tonga tamin'ny fitodiana amin'Andriamanitra ny firenenjoda moa no tena nanirana ny Isaia, fa ho an'ny firenena rehetra koa ilay antso raha mamaky isika ny 1:39 dia lasa kobabo tany Babilôna ny firenenjoda. Nanomboka ny 5:60 izay fahababoana izay, ary ny farana ny 9:30. Izay ilay 70 taona tany Babilôna. Io no isin ny teny faminaniana ao amin'ny 70 hatramin'ny 5:50 milaza fampaherezana. Efa any ampahababona izy dia ampaherezana indray. Izay moa ilay fomba n'Andriamanitra, sady mikapoka izy no sady mandratra izy no mamefero izy ny soratra masina. Ary ny 9:50 hatramin'ny 9:90 dia efa niverina avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely, ampaherezana indray mba hanarina ny fiainany. Mifarana amin'ny 5:90 io Isaia io izay milazany amin'ny tanàna vaovao, Jerosalema vaovao sy tany vaovao, lanitra vaovao. Raha amin'ny filazan'ny mpandinika sasany dia ambara fa toy ny filazantsara ao amin'ny testamenta taloha ny boky ny Isaia mpaminany. Mbola misy manakolazaina ve? Inona reny andinin-tsoratra masina mba tena voamarika ao amin'ny boky io na hoe azonao nifaharana tamin'ny fotoana anankiray? Ry mpiambinao toy ny lanila moa izao ny fiantsonao fa aza atao malemy. Inona re zany ao amin'ny fiainantsika fiangonany? Fa 30 taona dia efa firy ny anankiray izao ny fiantsonao? Eza efa naveriko teto foana zay fa zaho tsy mahay mihira dia manjary fa 5:70 ve? Izao ny fiantsonao fa aza atao malemy. Inona koa? Ary inona re ilay hoe efa niantso ny anaranao? Koa zany mpiandry tsy hatadidy an'izany dia miala tsy ho mpiandry. Raha mita ny rano ianao atsodrano omaly izany. Inona koa? Aiza ho aiza izany? Tsy maintsy zanak'Andriamanitra aloha ianao vao afaka misitraka amin'io aoka aloha azavy izay. Aza matahotra. Ary eo ambony eo? Eo ambony eo? 41:10. Ale Isaia 59 ve rehefa hanao dinika mpiandry dia miasa koa io ahoana ilay izy? Indro ny tanany ary ny sofiny fa mielokareo
ka dia tsy miaino izy. Hitantsika amin'izany fa andiny tsoratra masina maro no raisitsika ao amin'ny boky io amin'ny fotoana rehetra mba ho fiainana. Tsy hoe tsipitsipolona sy avakavahana akory fa rehefa mifanena amin'ny toe-javatra anankiray amin'ny fiainantsika isika kristianina dia mangataka amin'ny Tompo. Inona ny teny? Be dia be ny teny eo amin'ny Isaia, mampahery. Hitantsika teo anatin'ny fizarana faharoan'ny Isaia 7 hatramin'ny 5:10 dia tena fampaherezana. Raha hampahery olona izany sika dia akaiky kely ny Isaia 40-55. Ao mamadibadika dia mahita vetivety. Afaka mandroso sika ry havana misaotra antsika amin'ny fandraisana anjara. Foto-kevitra mivoatra ao anatin'ny bokin'ny Isaia mpaminany dia ireto: ny fahamasinan'Andriamanitra izay averimberiny bokin'ny Isaia mpaminany. Verimberina ny teny hoe ny iray masin'i Israely na ny masin'i Israely. Eto amin'ny anjara mofinainantsika dia miverina intelo: masina, masina, masina Jehovah Tompo, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Milaza ny fahamasinan'Andriamanitra, milaza ny faminaniana momba ny fahatongavany Mesia, milaza ny voninahitr'Andriamanitra sy ny famindram-pony, ary milaza ny fanirahan'Andriamanitra olona hitory ny sitrapony. Anisan'izany ny anjara mofinainantsika. Efa nambarantsika teo ny fizarana telo ao amin'ny boky, tsy hiverenana intsony. Fa izay tsara ho fantatra aza-tonoina moa fa ny boky mpaminany ry havana dia mifamatotra indrindra amin'ny bokin'ny tantara. Raha ny bokin'ny mpaminany Isaia no jerentsika dia mifamatotra amin'ny tantara ny Hozia mpanjaka, ireo mpanjaka telo taty aorianany. Tokony ho 700 nanomboka ka hatrany amin'ny 200. 80 taona ny fanompony Isaia mpaminany. Mety ho gaga sika hoe ka maninona ary no mipetraka eo ny Isaia 40-55 milaza ny nahatany ampahababoana ny zanak'Israely. Maninona ary no mipetraka eo ny tantara na ny faminaniana momba ny fivoahan'ny zanak'Israely avy any Babilônia. Hevitra roa no ambaran'ny mpandinika. Ny voalohany dia ny hoe mpaminany Isaia mpilaza hafatra mifanandrify amin'ny zavatra mitranga, nefa koa dia efa nahatsindro sahady tamin'ny fahitana izay hitany ny amin'ny hitranga ao aorianan'ny fampitandremana sy ao aorianan'ny fahababoana. Ny hafa kosa dia milaza hoe ny faminaniana Isaia voalohany 1:39 no tena avy amin'ny Isaia mpaminany, fa ireo soratra teoriana kosa dia soratra hafa avy amin'ny faminaniana hafa napetraka mba atambatra amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Izay tena ironantsika fiangonana misy atsika réformé FJKM moa zany tsika réformé eto Madagasikara dia ilay voalohany mpaminany Isaia manandrify ny zava-misy ny hafatra entiny, fa afaka milaza koa izy amin'ny alalan'ny fahitana tahaka ndry Jaona ary amin'ny Apokalipsy ny zavatra hitranga aoriana. Zay zany ny antony le hoe maninona izy 80 taona fotsiny faminaniana nefa ny efa mitsarapaka any amin'ny fahababoana sy ny fialana amin'ny fahababoana ny hafatra izay nentiny. Tsara ihany ny mampatsiahy antsika hoe ho viviana marina moa zany ilay fahababoana. Misy dingana anankitelo ny fahababoana any Joda nakany Babilônia. Ny voalohany dia ny 500 talohan'ny Kristy izay nitondrana an'ireo olona olo-maventy, ara-tsaina, olona tsaratsara ara-batana tahaka andry Daniela, sady tanora no marani-tsaina mitezaina ho amin'ny kolotsaina babilôniana ary nampiasain'ny fanjakana. Ny faharoa dia ny fanafiana ny tanàna. Ny fahatelo dia ny fandravana ny tempoly. Teo zany no mifarana ny
dingana telo ny fahababoana. Raha ohatra ka eo amin'ny fanisan-taona 500 talohan'i Kristy, izany hoe ilay nangalana ry Daniela sy ny tariny nakany Babilôna, io ny fahababoana voalohany. Ny fanisana dia mifarana ny 425 talohan'i Kristy ny fahababoana. Io ilay 70 taona manomboka any amin'ny fangalanandry Daniela sy ny olobean'ny Joda. Fa misy kosa fanisana hoe ny 435 ny fiafaran'ny fanandevozana raha miainga 500. Fa raha miainga 520 kosa izy 420 dia mifarana 415. Izay kosa ilay 70 taona amin'ny fandiniana anankiray. 415 izany hoe tena tapitra ilay dingana telo ny fahababoana. Ny 415 dia fahavitany ny fanarenana indray ny tempoly. Hitantsika ao amin'ny Ezra 9:5-10. Raha ny fanisahana andro ao anatin'io Ezra 6:15 io nijerentsika amin'ny fanisahana taona ankehitriny iainantsika amin'ny fandiniana ny Baiboly dia tokony ho 516 talohan'i Kristy no nahavitany ny tempoly tamin'ny andron'ny Ezra. Eo zany lazaina hoe tafana tanteraka ny tempoly, midika izany fa ny farana tanteraka teo ny fahababoana. Fa tsara ihany koa mampahafantarantsika manaitra ao anatin'ny Baiboly ny fisian'ny fitovian'ny toko sy andininy. Ao amin'ny Ezra 6:15, Nehemia 6:15, Ezra nanarina ny tempoly, vita ny tempoly araka ny filazan'ny Ezra 6:15. Inona nataon'i Nehemia? Nanarina ny mandan'i Jerosalema, vita sokoa zany ny taona 470 raiky feno antra ny atsarovantsika azy. 470 talohan'i Kristy, voalaza ao amin'ny Nehemia 6:15 koa zany. Dia tena mora tadidy zany le hoe vita indray ny fanarenan'ny tempoly Ezra 6:15 tamin'ny taona 516. Vita ny fanarenana ny manda izay 450 andro fotsiny nanaovana azy dia tamin'ny taona 470 talohan'i Kristy araka Nehemia 6:15. Ireo moa zany dia hitantsika any amin'ny Isaia 2 fifamatorana amin'ny faminaniany Isaia. Isaia 3 azafady. Dia izy efa miverina avy any amin'ny fahababoana. Momba ny Isaia dia voafaritra eto amin'ity anjara mofinainantsika ety ny asa atao jody izy ny fanjakany Ozia, Jotama, Ahaza ary Ezekia araka ny voalaza Tiria-Piandohana nanomboka teo amin'ny Ozia sy ireo mpanjaka telo tao aorianany no naminaniny. Izy dia mpaminany akaiky ny fanjakana ary voalaza fa sady mpaminany izy no mpanao politika. Sady mpaminany izy no mpanao politika. Ao amin'ny Isaia 9 izay mbola tsy nijerentsika tamin'ny fotoana nandiniana ny boky ny Isaia raha tsy diso dia misy filazana manjavozavo fa io Isaia io dia nanambady mpaminany vavy ary niteraka zanaka anankiroa izay efa nomena anarana mifanandrify amin'ny faminaniny. 9 andininy 7 indrindra fahazitsika vakiana manomboka ilay amin'ny voalohany. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nakany amin'ny mpaminany vavy aho dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy ary hoy Jehovah tamiko, aoka ny anarany ataona hoe Maherasalala Hasbaza. Fa raha tsy mbola mahatonina hoe hidadana ineny io zazalahy io dia ho baboana eo anatrehan'ny mpanjakany Asiria, ny hareny Damaskosy sy ny fananany Samaria. Dia anarana dia midika hoe voaroba. Izay ny anaran'le midikan'ilay anarana eo. Dia izay ny atao hoe manjavozavo, tsy azo itompona teny fantatra hoe nanambady Isaiasa
sa nakany amin'ny mpaminany vavy anankiray fotsiny izy dia io mpaminany io niteraka sa fa ny filazan'ny mpandinika moa zany dia hoe nanambady izy dia mpaminany ny vadiny ary zanaka anankiroa no naterany. Izay ny momba ny Isaia. Ny anarana hoe Isaia moa dia midika hoe Jehova no mpamonjy na Jehova no famonjena, iray fototra amin'ny hoe Jesoa na Josoa, zany anarana izany. Ao sika hiaraka ao anatin'ny teksta manoloana antsika. Araka ny fanolorana eo amin'ny andinin'ny voalohany dia tamin'ny nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no niantsoana an Isaia mpaminany. Fa inona ny zavatra hitany tao amin'ny tempoly? Andriamanitra manerinerina eo amin'ny seza fiandrianana. Io zany ny foto-kevitra azo lazaina dia ny hoe na maty aza ny mpanjaka, Andriamanitra dia mbola tompony fahefana rehetra ka tsy tokony hisy hampaninina ny vahoakan'Andriamanitra. Ilay tompony fahefana mbola eo na maty aza ny mpanjaka. Tamin'ny fotoanandro sika tany amin'ny 570 amin'ny 700 maty ny filoham-pirenena volana vitsivitsy, nanaitra ny vahoaka zany. Fa raha trangan-javatra tamin'izany ho antsika zokonjokony, asa ianao firy taona tamin'izany? Mbola zazakely daholo angamba ny zokony amintsika reto tamin'izany. Dia nikorotana ny tany, maty io, nisy nitifitra. Fa amin'izay fotoan'izay zany mbola misy koa miteny hoe za vonoina raha ohatra ka raha nisy nitifitra zany ny manam-pahefana ambony dia tadidio fa mbola eo Andriamanitra ilay velona sy manjaka hatramin'izay ka ho mandrakizay. Tsika amboty ny firenena fa miantoraka avy hatrany amin'ny fahefan'Andriamanitra ny firenena raha tena manaiky ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Nesika jery voambolana. Mariana moa zany fa tahaka ny an'ny Saoly dia voamarika tsara hoe oviana ary taiza ny fiovampony. Ho an'ny Isaia dia voamarika tsara hoe oviana. Tamin'ny vanim-potoana manaitra toy izao fahafatesany Ozia, misy taona zany, ary tao amin'ny tempoly no nantsony izy. Tsika zao tamin'ny toriteny tamin'ny Alahady, toriteny faharoa dia hoy ny mpitoroteny hoe tsy tany an-tempoly no nantsona ripetera, fa taiza tany a-Pernazy, tany am-panjonoana. Ianao zany raha mpiasa-panjakana dia tany amin'ny birao anao ianao no nantsona. Raha ny texte ao amin'ny Luc, raha ohatra ianao zany ny papivelona dia tany amin'ny toerana nanaovanao an'izay azay ianao no nantsona, raha ny texte ny Luc. Fa ho an'ny texte Isaia kosa izay niaraka tamin'ny Luc io dia tao amin'ny tempoly izy nantsona. Tsy misy hoe iza ny diso na iza ny marina, fa arakarak'izay tiany tompo io. Misy zany tsika dia voantso tato amin'ny tempoly, misy voantso teny an-dalambe, misy voantso tany amin'ny hôpitaly tao anatin'ny aretina na teo amperin'ny fitsaboana olona, misy voantso tany amin'ny birao-mpanjakana, misy voantso teny am-pivarotana sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe Andriamanitra manana ny fahefana eo amin'ny fiantsoana olona tiany irahany, na any am-piangonana io no antsony mandre antso na any ivelan'ny fiangonana. Dia marina loatra raha tsoratra masina zany raha mijery ny Isaia sika ary maka ny tantara ny antsonandry Petera ary izy ty anaran'ity i Saoly taiza teny an-dalambe any Damaskosy, tsy teny am-panjonoana, tsy tany amin'ny birao fa teny an-dalambe. Zay zany ndriavin'ity foto-kevitra momba ny fanirahan'ity. Hain'ny tompony naiza ianao, ny toerana rehetra zany dia azontsika andraisana ny antson'ny tompo, ny fanirahan'ny tompo avokoa. Fahitana no fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Isaia. Nahita io ny teny Hebreo raha mahatsapa ary nahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra. Anisany anankiray amin'izay fomba entin'Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny olona ny fahitana. Tsy nofo zany, samihafa. Nofo dia maninona? Ririnina. Ao anatin'ny toromaso ny olona no vangin'Andriamanitra.
fa ny fahitana dia ao anatin'ny fahatsiarovan-tena be zao ny olona no vangian'Andriamanitra. Isaia zany tsy tao anatin'ny torimaso lalina no nandre ny antson'ny tompo fa tena ny atsiaro-tena ao amin'ny tempoly izy. Nahita fahitana izy, hitantsika eo ny fanoritsoritana ny fahitana hitany, ny hebakebana akanjon'Andriamanitra nameny tempoly, nisy setroka. Fahitana tsy izy ohatr'izany tovy hoe eto ianao zany dia ianao dia io fa ohatrohatr'izay le sary dia hoe tena manaitra zany maneho ny voninahitra sy ny fiandrianan'Andriamanitra. Masina ny hoe masina moa zany dia efa fantatsika voatokana hafa indrindra tsy misy toa azy ary tanteraka sy lavorary. Ny voninahitra kosa indray dia hoe lanja fahalebiazana mitory hery ny voninahitra. Ny hoe inty aho dia tsy hoe inty aho fotsiny dia ity aho eto ataovy izay ataonareo fa tena fanehoana fahavononana sy fanoloran-tena sahady. Vonona anao ny sitraka ao aho. Ny azy moa tsy mitovy amin'ny enianany azy hoe inty aho tompoko fa ny azy dia ny hoe inty aho irao aho. Fahavononana andeha sahady. Rehefa mamaky ny toy isika dia tsy misy hafa ohatrana ny raha nanany any asy sy ny fomba nandraisany anany asy ny hiraka, ny fomba nandraisany Isaia ny hiraka nampanaovina azy. Mamaky isika ny 5 sy ny manaraka dia ndana mitenena amin'ny zanak'Israely dia ahoana dia mandra-pahoviana mafiatoka be ireo zay le toyany eo ambany eo zay fokely moa zany azo vakiana tsara. Inazy zany tonga dia mandra-pahoviana tonga dia le délai 80 taona be zao. Eny ary mandroso sika jerentsika vetivety ny amin'ny atao hoe serafima sy ny heviny. Serafima moa dia karazana anjely miseho izy eto amin'ny endrika somary tena hafa, manana inona elatra enina, roa na ny dinany, roa na narona ny tongony, roa na narona ny tavany. Inona ny hevitra izany? Ao amin'ny soratra masina ny testamenta taloha, Andriamanitra dia tsy azo nizaniza jerena maso fa tena miondrika sy miankohaka izay mifanena amin'Andriamanitra. Ity dia voarin'Andriamanitra hafa anjely, ary atao hoe anjely izy naty farangosoa tsy manana ota, dia voalohany menatra teo anatrehan'Andriamanitra izy. Naneo fanetreteny izy tsy mendrika ahita ny tavan'Andriamanitra, ny sarona ny tavany. Ny anankiray sarona ny tongony, ny anankiroa nataony inona? Fanehoana fahavononana andray ny fanirahan'Andriamanitra, ny tongotra sy ny helatra. Zany hoe ireto serafimy reto koa zany tsy hoe be fihetsiketsehana fotsiny manao an'izao sy manao an'izao, fa feno fankatoavana mpanetretena amin'ny hiraka izay ampanaovan'Andriamanitra azy. Eto ny serafima raha tambatra amin'ny perikopa tamin'ny alahady dia maka ny toerany Ananiasy. Maninona? Naka ny vainafo ary nanadio ny vavan'i Isaia mpaminany. Anankiroa zany ny voahirakato, ny serafima izay nanetry teny sady nanidina, naka vainafo dia nanendry ny vavan'i Isaia, ary Isaia izay nanao hoe inty aho irao aho. Dia tahaka ny asan'ny apôstôly toko 7 ihany, anankiroa ny voahirakao, i Saoly sy Ananiasy. Hitanareo amin'izany ny atao hoe perikopa. Ny atao hoe perikopa dia ny atao hoe perikopa moa dia ohatrany hoe kopia manodidina ny texte, fa azo lazaina koa izy hoe vato azo vakivakiana ka hitrandrahana arena anankiray tena mitovy. Ohatra zany io misy vato be dia vakivakianao dia mahita ianao ato, mahita ianao ato. Izay dia zavatra tsy mora mihitsy, fa izay nisy ny atao hoe FFP mandalina ny atao hoe inona ny perikopa. Ity dia ity sy ity zany ny miaraka. Misodinareo
Enkajikajina fotsiny dio fa tena misy fandalinana ry havana. Izay ary ilay Serafima dia andrositsika amin'ny foto-kevitra. Andeha mamaika kely sika fefeny ampelantanantsika ny taratasy. Mahamerimberina intelo ny hoe masina titakizay ity amoatsika foto-kevitra hoe Andriamanitra no masina indrindra. Ny famerenana intelo ao amin'ny fomba adiosy dia milaza fanamafisakevitra. Fanamafisakevitra. Fandinika hafa moa dia miteny hoe efa azo atolaka any amin'ny trinité ny hoe masina kanefa azo ajanonjanona any fa mba tenenina antsika fotsiny. Azo alalinina zany fa tsy raha tsy mandalo tsika tsy afaka hitompo teny fantatra hoe efa trinité ny ao. Fa misy an'izay fotsiny dia tokony hanaitra an'saintsika hoe tokony ho alalinina tokoa zany. Feno voninahitra ny tany rehetra, iran'ny Serafima io. Ny hoe feno voninahitra ny tany rehetra tsy midika zany hoe tao amin'ny tempoly ihany. Ny voninahitr'Andriamanitra no nanenika fa ny Serafima dia manao hoe mivoaka ny ivelan'ny tempoly koa io voninahitr'Andriamanitra io, manerana ny tany rehetra. Tsy ao amin'ny tempoly ihany sika no ahita ny voninahitr'Andriamanitra fa amin'ny tany rehetra izay andehanantsika dia tokony ahita maso ny voninahitr'Andriamanitra sika. Fahitana efa nazavaina teo ny amin'ny hoe fahitana fomba entin'Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny olona. Dinga ny fiantsona mazava be raha manaraka ny vakiteny sika ry havana dia manazava amintsika ny atao hoe dinga ny fiantsona ny teksta manoloana antsika. Voalohany, fionana amin'Andriamanitra. Ny faharoa, ny fibaribarin'ny mahampanota ny olona antson'Andriamanitra. Hoy ny mpitoroteny tamin'ny Alahady, tsy miantso olona lavorary Andriamanitra. Oka aloha tena ho masina be. Moa ilay averiko foana hoe tsy dia mifanaraka amin'izay. Fa izao ny olona sasany ao amin'ny raha ao amin'ny Petera iny na foiny zavatra rehetra. Ny olona sasany oka aloha ho vita efa manomboka eo amin'ny 12 taona moa BPC sy ny bac. Oka aloha ho vita ny BPC. Oka aloha ho vita ny bac. Mianatra eny université ndray korsa be. Oka aloha ho vita ny licence. Oka aloha tena ahita asa. Mahita asa ndray reraka be. Oka aloha rehefa retirety efa antitra ve vao hiaraka hianatra amin'ireo ankizy kely ireo tavelo eo ianao. Dia tena mba hoe ampianaro ny hafa ry havana fa ity fanarahana ny tompotiny rehefa tonga eo aminao ny antso dia tena hoe inty aho irao aho mahafoy ny zavatra rehetra fa rebirebe ny fahavalon'Andriamanitra sy ny devoly eo ianao hoe mbola kely ianao. Aleo aloha rehefa rebebe indray lehibe loatra ka menatra hiaraka amin'ny ankizy kely. Ry havana malala tena hoe ampita-pao fa fandrika ataon'ny devoly zany tsy anlorantsika teny. Isaia dia nanolo tena rehefa nahita tsy ny andro hoe masina izy fa mpanota be sady eto amin'ny firenena malotomolotra. Izay zany ve hoy ny tompo lasa amin'izay ary ny Serafima nalainy tamin'ny tandra vaina. Sody indray izy mifoka sigara hoe voavela zany ny eloko. Tsia fa ilay vaina fa tena raha miteny hoe afo moa sika dia milaza koa ny fanahy masina zany. Fanahy masina mampahatoky atsika ny famelan-keloko sady manadio atsika. Ny afo koa dia manadio atsika tahaka ny fanadiovana volamena amin'ny mena. Be dia be zany ny hevitra avoakany hoe nakavainafo ny Serafima dia nanoaka azy tamin'ny vavany Isaia. Taiza ny lazainy Isaia fa maloto? Ny lohany ve? Tongony ve? Molony. Dia taiza ny natehaka ny tandra? Teo amin'ny molotra fa tsy hoe satria zany malotomolotra ianao dia ho atehaka amin'ny tananao ny vainafo. Tsia, manandrify indrindra ny fahalementsika no miasa Andriamanitra amin'ny herim-pahasoavana. Ny andry Mosesy moa dia hoe tsy mahay miteny izay zany ve inona ny vahaolana io ny rahalanao hiarona no miteny ka mbola andesa tsy andeha ihany
aizany tsy andeha rehefa momeny tompo-baola vola maly any tsy tiako miaraka amin'ny arona dia zay ny hoe rehefa voadio ary izy dia nandre ny antsony tompo ary namaly ankalalana tsy ny salasala hoe intsy aho irao aho tonga ny amin'ny fampiarantsika ny olona tena ny fanena tamin'Andriamanitra ary havana dia olona mahatsapa voalohany indrindra ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny lotom-pahotany lotom-pahotany ny tenany fa tsy hoe lotom-pahotan'Andriamanitra ary mitaraina dia omen'Andriamanitra ny fahasoavany ka avela heloko ny olona voavela heloko no antsoin'Andriamanitra dia irany efa niantso izy raha naneho ny fahamasinany ny aiky ny fahotany Isaia ary dia nandray famelan-keloko ny olona zany tsy afaka hijanona eo amin'ny atao hoe famelan-keloko aleloia tsisy afaka ny heloko fa ny olona tena nandray famelan-keloko dia mandray ny antsony tompo ary manaiky ho iraka mbola averina andrany fa ny firafitry ny liturjiantsika dia tsy misy hafa amin'ity Isaia ty na ny lalany fiantsoana rehetra antsoina isika dia izay tsika mandray tsodrano mandihana ary amin'ny fifalian'ny tompontsika navela ny helontsika na fanekempinontsika dia nomenandray ny hafatra ao ianao no antsoiny dia mamaly ianao dia tsofindrano ianao avita be zay fa tsy tsodrano fotsiny le fitahina mihitsy ny tena tadiavo iraka ny tena tadiavintsika ty hoe inona no ataoko kristianina zany dia mitady lamba ho sasana fa tsy hoe manao akanjo voapasoka fotsiny hoe voavela heloka fotsiny fa mitady lamba ho sasana koa dia any amin'ny fahadimysika raha miantso anao anio Andriamanitra anao asa nomany ho anao zay ilay hoe efa voahomana ny kianjanao tamin'ny Ananiasy efa nomany ny Saoly inona ny mbola misakana anao tsy hamaly hoe inty aho irao aho fiantsonan'i Isaia dia mampiseho ny tantarany fiantsoana amin'ny ankapobeny fiaonana amin'Andriamanitra sy ny fahamasinany fahatsiarovantsika olombelona ho mpanota ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ny antson'Andriamanitra ary ny eny ataontsika olona efa nifanena tamin'Andriamanitra dia izay ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tokony ho fantatsika izany amin'ny fomba samihafa raha tsy hijery afa-tsy ry Petera sika dia ahoana ho izy mialamiko fa manino ay fa tsy hoe olona mpanjono iny koa moa zany ny tokony ho fantatsika dia hoe tsy ny trondro be dia be ny nanintona azy fa ny fahotany rehefa hita ny fahagagana dia niariary taminy fa be dia be koa ny fahotany nahita trondro betsaka izy nahazo fa tsy ny tanany fony sy ny sainy fa izy nanana ota be dia be hitantsika ny fitovitovin''ilay perikopa ilay soratra maso voalahatra tao amin'ny perikopa Isaia Luka ary asan'ny apôstôly eny ariavana misaotra ny tompo sika afaka niombona tamin'ny fiarahamandinika soratra masina somary lava tsy manana fotoana loatra tsony sika amin'ny fandraisana anjara ety ampamaranana hivavaka sika misaotra tompo mitondra anay tamin'ny soratra masina ho fandiniana ny fiantsonao sy ny fahamaliany Isaia ny iraka ampanaovinao mamaly koa izay ankehitriny raha hitanay tsara ny zotra ny fiantsoana sy ny fanirahana miteny tahaka ny Isaia hoe inty aho irao aho omba nitoky avy aminao fa omba nay mandrakariva ianao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao nandray niraka ao izay teto amin'ity tempoly ity fa mino koa izahay tompo anivelan'izao fiangonan'izao dia misy olona maro andray niraka ao amin'ity an'ity tsy hovariana na angatakandro fa amaly ny antsomasina iombom-peo amin'ny mpaminany koa ndreo ary apetraka eo ampelantananao ny ankonanay ny fiainan'izy ireny ara-panahy ny fahasalamany ny asa taony andavanandro ny fiarovanao azy eny an-dalambe sy eny
toerana rehetra misy azy. Indreo apetraka eo am-pelatananao ny fikasana tsara ao anatinay amin'ny fanompoana amin'ny asa mandrara ho fijoroana vavolombelona. Ary io tompon'ny firenenay avaozy dia ataovy tena tsara orina ao aminao. Ka izay rehetra tsy nambolenao eto amin'ity firenena ity dia ongoty tsy iroborobo ny sitraponao no aoka anjaka. Apetraka eo am-pelatananao ny fiangonanao mba toa ny Isaia mpaminany mahatsiaro ny tsy fahamendrehana mandray ny fanavotana sy ny vonjy avy aminao ary izary izany amin'ny hafa-ko. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay n'io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fankasitrahana ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.